Fantondra fanazavana ihany koa mikasika ny teti-bola vanlan'ny mpanolotsaina TIM ny eo anivy ny fiadidina ny tanàna Antananarivo renivohitra izay aravetrany kosa ny fanadidina. Ampiasaina amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa fampandrosoana toy ny fanamboaran-dalana, ny tsena, ny vola 10 miliara ariary eritreretin'ny commune Indrama ampamatsy vola. Tsy nilaza kosa ny tena fiavian'ny vola sy mipitsopitsona ny fifanarahana ny mpitantana ny tanàna Antananarivo. Mbola mijanona ho tetika satreto ny fanatanterahana izany raha ny fanazavan'Andriamatoa Gabriel Larisson lefitry ny ben'ny tanàna. Izy io zany dia misy bailleur de fonds mieritreritra hanome vola ny commune Antananarivo fa tsy maintsy mandalo amin'ny fanjakana foibe ilay vola dia vinavina izy io hatreto fa tsy maintsy atsofoka anatin'ny budget mba ho tanterahana. Zay mikasika an'izy io fa resaka infrastructure daholo. Mikasika ny fantsiana ny hetra sy ny abalain'ny commune amin'ny tsena na fanaovan-draharaha samihafa eny amin'ny sampan-draharaha ny fiadiziana ny tanàna na eny amin'ny boriboritany enina dia nisy ny fanazavana nentin'ny lefitry ny ben'ny tanàna. Fa misy miakatra 50%, misy miakatra 10%, misy miakatra zany hoe misy zany zavatra teny hoe alinena amin'ny tena vidin'ny fiainana na vidin'ilay kojakoja ampiasaina. Zay koa ny teneniko hoe sarotra ny angataka amin'ny mponina Antananarivo hoe subventionné daholo service rehetrarehetra satria ny vidin'ny taratasy ohatra miakatra les services tsy miakatra, ny vidin'ny courant dirama miakatra les services tsy miakatra, ny vidin'ny imprimante miakatra les services tsy miakatra, ny karama miakatra les services amparatototona tsy miakatra. Ireny rehetrarehetra zany tsy maintsy jerena miandalana hoe ahoana ny fampiakarana azy fa tsy maintsy miakatra miandalana fa tsy azo atao kosa ny amon'ny commune urbaine Antananarivo sy ny vahoaka ny sizy arrondissement amina zavatra izay tsy tokony zareo no hizaka azy. Efa neken'ny filakevitry ny commune ny fantsiana ny hetra sy ny ava samihafa ary ny fanaovan-draharaha eny amin'ny boriboritany. Tsy maintsy ampiarina izany hoy ny lefitry ny ben'ny tanàna Gabriel Larisson.